Eo amin'ny tontolo ara-politika ihany ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana sy fanolorana kandida manana ny endrikendrik'olona tokony hitantana ny firenena ny avy ao amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana na HMF ary izany indrindra no nampahafantarin'izy ireo moa tamin'ity androany ity. Nanao ny fanadihadiana ireo Tsirakoton'iray ny Tsitsiry Rakoto Arson. Raha ho an'ny HMF na ny hetsiky ny mpitondra fivavahana dia tokony hanana toetra mendrika ny olona izay ho lany filoham-pirenena eo. Nanatanteraka valan-dresaka mahakasika izany indrindra ary koa mahakasika ny famahana ny olana mahazo an'i Madagasikara. Ny hetsiky ny mpitondra fivavahana ny tamin'ny androany maraina tetsy amin'ny panorama Andrainarivo. Isan'ny takin'izy ireo amin'ny toetra izay tokony hanana ny filoham-pirenena vaovao, ny fahasahiana manome fahafana ny olom-pirenena ary koa ny fanekena ny fitsikirana izay misy. Tsangalana moa zany dia apetraka ary zay mahatsangana anazy misy foana zay zavatra atao hoe fenitra tokony ho anana ny olona tsirairay avy fa ny zava-dehibe dia na dia tsy mahana an'izy rehetra azy dia vonona ny ezaka anao an'izy. Zay le zany azy hoe misy zany ny ataony hoe ara-panahy dia misy ny ataony hoe mahay an'ilay asa mihitsy ataony politika amin'ny maha-politika azy ary misy ny fahasahiana. Zay zany izy ka amin'ilay zany tsy zavatra nofinofy io fa tena azo olona tanterahana na izy na izy tena vonona miezaka izy. Zay zany tsy manakana mihitsy ny fifidianana zay fa nanambara mazava ny hoe ny zava-misy ankehitriny dia tokony fandaminana kanefa tsy maintsy izy fifidianana na raha-pitso na raha fakapitso dia zay no anomezana melo hoe ireto zany mba tokony toetra taratra amin'ny olona manam-panahirana ilatsaka filoha ka efa niasa foana zay efa nambara mihitsy foana zay fa zao zany izy navoaka mazava ao ampelam-tanàny tsirairay avy. Hatreto aloha dia nilaza ny HMF fa tsy manohana an'izan'izy amin'ireo kandida izay efa nametraka ny antota taratasy firotsahany. Nambaran'izy ireo hatrany moa fa ny fahombiazan'ny fifidianana dia miankina indrindra amin'ireo mpikarakara izany. Tena hitondra vahaolana izany raha tanterahana aloha ny fampihavana-pirenena ka ireo ray aman-dreny ankehiteny eto amin'ny firenena no tokony hanao izany. Rehefa izay dia tokony hatsangana ny rafitra amerina ny fitondran-tena sy ny soatoavina malagasy.